Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Ankafaliana ny iarabako antsika rehetra manaraka ty fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ity, ary manasantsika ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Araka ny voalaza teo dia ity fandarana ity iarahantsika amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena iresana ny mombamomba ny foloalindahy. Maro ny tsy mafantatra, mampifangaro ary manontany tena hoe inona marina izany foloalindahy izany, nefa dia miverimberina matetika iny ny sofiny. Ny foloalindahy dia fitambaran'ny tafika an-tanety, tafika anabakabaka, ny tafika an-dranomasina ary ny zandarmarie-pirenena. Izany no mahatonga ny sekretariam-panjakana miadidiny zandarmarie eo ambany fiadidiny ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Izy ireo dia olom-pirenena mitovy amintsika rehetra, fa ny mampiavaka azy fotsiny dia izy ireo manao fanamiana voatokana izay tsy azony sivily anaovana. Rehefa vita ny adidy na misotro ronono dia miverina amin'ny fiarahamonina indray, dia mitovy amin'ny olom-pirenena tsotra rehetra izy ireo. Ako ny fiarovam-pirenena. Ny foloalindahy dia manana aram-boninahitra na galona mampiavaka azy ireo, dia ny manam-boninahitra generaly izay misoroka galona kintana, manam-boninahitra ambony manomboka eo amin'ny laram-boninahitra komanda izay milanja bokotra anakefatra sy kolonel bokotra anankidimy, hatreo amin'ny sous-lieutenant, lieutenant ary kapiteny kosa ny antsoina hoe manam-boninahitra, fa manomboka eo amin'ny sergent, adjudant ary aspirant no antsoina hoe sous-officier, ary ny caporal sy ny miaramila andaharana izay midina eny amin'ny kianja raha eo amin'ny tafika izany. Taloha dia biby fampitahorana ny foloalindahy, andosirana, iafenana, indrindra ireo olon-dratsy. Rehareha kosa ho an'ny fianakaviana ny mahita ny zanaka ao anatin'ny fianakaviam-beny ny foloalindahy, matehidera mahita azy ireo manao fianamiana voatokana ho azy ireo. Ankehitriny kosa dia foloalindahy sakaiza, mifampikasoka, manampy ary mamerina tamberina andraikitra ho an'ny mpiarabelona no hita amin'izao fotoana izao. Tsy aivina fa voalohany amin'ny fandaharana ny ako ny fiarovam-pirenena eto amin'ny radio Madagasikara ny androany. Noho izany dia ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny generaly Rakotonirina Richard no vahiny voalohany tafa amintsika piaino anao teny fampidirana ary nazava amintsika ny mazava-dehibe ny ty fandaharana ity. Ndao ary arantsika ny afatra omeny ny ministra. Mahafinaritra tokoa ny fiarahana aminareo piaino rehetra manerana nosy, satria ny radio Madagasikara tokoa dia mahasana ny nositsika manontolo, ary izay koa dia mba hafaly fampitafatafa aminareo piaino an'izany radio zany, satria tsy atao azo atao tompotrano mio ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra misy sy ny fifanovana izay loatian'Andriamatoa filoam-pirenena ny filoha repoblika Andrajoelina zany, izay fantatrareo ihany koa fa lehibe faratapon'ny foloalindahy. Ary tamin'ity fitondrana ty tokoa dia misy ny fanovana maro samihafa eo amin'ny lafin'ny politika mpitantanana zany, izay le hoe réforme de la gouvernance publique zany. Dia anisan'izany ny foloalindahy, satria ny foloalindahy dia ratsa mangaika anankiray ao anatin'ny fitondram-panjakana, ao anatin'ny atao hoe sehatry ny gouvernance. Ary fantatsika tsara fa ny foloalindahy malagasy dia teraka tamin'ny 20 jiona 1970 niaraka tamin'ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena zany. Ary ny foloalindahy malagasy dia mariky n'izany fahaleovan-tena zany miaraka amin'ny fananantsika ny saina pirenena fotsy, mena, maitso izay mampiseho tokoa fa manana ny fiandrianantsika.
noho izany indrindra dia saripady zany foloan-draza zany a satria zany no natao hiaro ny tanindrazana, zany natao hiaro ny vahoaka malagasy ary izany koa dia miaro natao hoe fiandrianam-pirenena ary vonona hatrany amin'ny fanomezan'ny ainy zany raha ilaina iarovana an'izany fiandrianam-pirenena zany satria tokoa raha lazaiko tao hoe nanomboka tamin'ny 9 Jiona 1700 no teraka ny tafika malagasy dia fatatsika ny zava-niseho tamin'ny taona 1770 satria 1770 ka hatramin'ny taona 1770 dia nisy ny accord de coopération na ny fiaraha-miasa ara-miaramila teo amin'ny fanjakana malagasy ny repoblika voalohany sy ny fanjakana frantsay. Tsy verenako tsony ny zava-nitranga tamin'ny taona 1770 fa ny zavatra fatatsika fotsiny dia nangetaheta tena hoe firenena mahafirenena mahaleo tena azy ny malagasy zany dia renisan'ireny tolom-bahoaka tamin'ny 1770 reny izay nangatatsika hoe tena falefatena mangarahara teto anivy ny firenetsika. Noho izany indrindra dia faly tafa aminareo mpiaino radio Madagasikara mba ilasalazana mikasika ny fanovana izay misy atao amin'ny tany sy ny fanjakana ankehitriny eo amin'izay lafiny fiarovana izay. Ity fandarana ity dia misy mpanampy na arakevitra io, toromarika, torolalana ary lalantsaina entina anatanterana ity fandarana akon'ny fiarovam-pirenena ity dia ny eo anivon'ny fitaliana momba ny serasera eo anivon'ny mistera ny fiarovam-pirenena. Eto dia velom-pisorana ny taliany serasera eo anivon'ny mistera ny fiarovam-pirenena Mamy Rabearilaza. Faly misaotra ny radio nasionalina malagasy izay nanaiky ny fisian'ny fandaharana akon'ny fiarovam-pirenena iarahantsika amin'ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ireo ratsa-mangaika an'izany ministera izany. Mankasitraka satria tiana hiampahafantarana anareo vahoaka fa tena miasa tokoa ny miaramila, miasa ny tafika ary na dia tsika tsy hitantsika matetika ary izy ireny dia misehatra amin'ny ady izay mitranga sy ny ambana vaovao izay misy manerana ny Madagasikara. Ka mbola mamerina etona ny fisaorana tompoko ary mirary soa ny fandaharana akon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Tsy aivina etona fa fanomboana ihany ny androany fa kosa arantsika isaka ny alahady amin'ny 4 folakandro ity fandaharana ity fa nisy fandaminana natonga azy nisy fihemorana kely fotsiny androany fa amin'ny heran'io isika ifanome fotoana indray ary mbola ny ministry ny fiarovam-pirenena hatrany no iaraka amintsika eto iresaka ny tantaran'ny foronan'ny foroalindahy ka hatramin'ny fanitsinjafatra izay erosona amin'izao misaotratsika ny aino hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina tompoko lahy amin'ny herina nio indray. Veloma tompoko. Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.